Noza na ireo mpitsoka mozika an-tafika dia niorina ny taona 2017 nandritra ny nahalehiben'ny état-major général Ramanatsoa Gabriel dia tao Betongolo no nisy azy ireo niaraka amin'ny olona voalohany Rezimanty Kasepedina na ny Premier nivoatra trano niaraka tamin'ny fiovanana izy teo amin'ny tafika ny Noza ary efa nisalotra ny narana maro toy ny musique de l'armée nationale, ny musique de l'armée populaire, musique de l'armée malagasy ary izao lasa musique des armées izao. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena izy ireo amin'ny andraikitra izay sahany. Anisan'izany ny fanentanana amin'ny firedona mozika mandritra ireo fankalazana hetsika maro toy fetim-pirenena, ny fitsenana olo-manan-kaja ary ireo lanonana ara-miaramila sivily. Ankalamanjana matetika no anaovan'izy ireo ny asa ka antony ampiasan'izy ireo zava-maneno velesina sy tsofina io hatrany ny kapiteny Tolojanahary Fanomezantsoa tarika ireo mpitsoka mozika an-tafika. Azontsika jerena amin'izao ny fahaiza-manaon'izy ireo.